kilometatra mahery kely no misy ny commune Kiangara raha miala amin'ny renivohitr'i Madagasikara. Ao ambadik'ireo havoana sy lemaka manodidina azy misy tantara lalina voatahiry, tantara izay nanamarika ny lasa sy mbola mamolavolana ho avy ny Kiangara ankehitriny. Araratantara ny commune Kiangara nahatonga an'izay anarana hoe Kiangara zay dia izy io zany tamin'ny andron'ny fahampanjaka tany aloha tany, dia misy an'ireo mpanjaka ireo miala avy any avaratra rehefa hiakatra aty Antananarivo zareo dia mitondra miaramila. Rehefa mandalo amin'ny faritra anankiray moa ny mpanjaka matetika dia miady amin'izay toerana lalovany zareo mba ahazoana babo misimisy kokoa. Amin'ireny fotoana ireny ity Kiangara ity dia anisan'ny toerana lalan'ny mpanjaka mihitsy rehefa lanjaina izy miala avy any amin'ny faritra Betsiboka zany hiakatra aty Antananarivo. Dia amin'izay fotoana andalovany eto Kiangara zay misy an'io tendrombohitra be anankiroa izay eo avaratry ny tanàna io. Teo zany ny lalana, tsy misy lalana afa-tsy eo tamin'izany fotoana izany. Fa rehefa mandalo eo amin'io tendrombohitra io ny mponina izay efa nonona talohan'izay fotoana izay teto amin'ity tanàna ity dia mipetraka teny tampon'io tendrombohitra io zareo mba ho fiarovan'ny tenany. Rehefa mandalo amin'izay ny mpanjaka sy ny miaramilany dia ny fomba fiarovan-tenany zareo zany aty amin'ilay mponina eto Kiangara eto anjerahany vato be miala avy eny ambony avy eny izay olona miakatra avy any ambany avy any. Iny vato iny tena mety mahafaty mihitsy, miodikodina avy any ambony avy any. Rehefa mandalo eto ny miaramilan'ny mpanjaka dia matetika voateny foana hoe mba kingy ary noho izay vato be mianjera avy any ambony avy any izay, dia lasa nipetraka izay anarana izay hoe Kiangara noho izay baiko nomen'ny mpanjaka izay hoe mba kingy ary dia lasa nipetraka ho anaran'ny tanàna ilay Kiangara.